mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamarabantsika ry afaka tratra ity alarobia fa 4 ny volana novambra ity ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny bokin'ny salamo fa 7 salamo 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito fakitsika anaran'i Jesosy. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao nohony amin'ny mpanao ratsy, ary aza miala ny mpanao meloka fa hojinjaina faingana tahaka ny ahitra izy ka alazo tahaka ny ahy maitso. Matokia ihany Jehovah ianao ka manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia homenanao izay rin'ny fonao. Ankinao amin'ny Jehovah ny lalànao ary matokia azy fataony tanteraka. Ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny tatao vovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Ray masina manao asinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Salamo nataon'i Davida ity eto am-pelantanantsika ity ry havako. Salamo izay nataony mpanompon'Andriamanitra fantatsika loatra. Nataony mpanompon'Andriamanitra izay niainina ny fahatokinan'Andriamanitra. Hoy indrindra amin'ny andininy 15, ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matokia azy fataony tanteraka. Zany tenin'i Davida zany, zany teny tsotra masina zany no entina mampahery izao alarobia izao. Aoka atoky an'Andriamanitra, aoka anankina ny fikasana amin'Andriamanitra. Otsika hoe Davida no nanao ity salamo ity. Raha toa ka miresaka tsika reo mpanompon'Andriamanitra rehetra tahaka ny Davida, dia ny fiainany rafitinina dia fiainam-pahatokiana an'Andriamanitra. Mazava ho azy, tsy hoe olona tsisy kianina amin'ny fitondrantenany akory reo olona reo talohany nampiano azy, fa olona tahaka antsika ihany, olona tahaka anao tahaka ihany, olombelona izay nanana ny lalany nitondran'Andriamanitra azy ary nametraka ny fiainany teo am-pelantanan'Andriamanitra. Tsy hoe anjely akory izy ireo, mazava ho azy fantatsika, fa saingy notezain'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ka nanankina ny fiainany teo am-pelantanan'Andriamanitra, dia nohamarin'Andriamanitra, dia nitahian'Andriamanitra. Ary izay ny tian'Andriamanitra ho ao an-tsaintsika. Raha miresaka tsika ataontsika hoe andeha ataontsika hoe Abrahama nge fantatsika fa rain'ny mino e. Fa talohana rain'ny mino any Abrahama nge nisy fotoana koa i Abrahama nilaza zavatra tsy mariny. Nisy fotoana koa i Abrahama nisalasala tamin'ny planin'Andriamanitra. Fa izao nataon'Andriamanitra rain'ny mino izy, satria nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra. Tenitsika hoe Jakoba, ny anarana hoe Jakoba nge mpamitaka, namitaka nge Jakoba, nandainga ny Jakoba. Saingy izao nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra izy, ary niverina tamin'Andriamanitra, ny fona tamin'Andriamanitra. Tsaroantsika izany ranomason'ny Davida ny Jakoba mifampitolona tamin'Andriamanitra atao amoron'ny ranon'ny Jaboka, nangataka ny hoe za nankina ny fiainako aminao Andriamanitra. Tsy Jakoba ihany, dia ataontsika hoe izy koa Mosesy ve? Mosesy dia nisy fotoana namono olona talohany ny onany tamin'ny tompo tany teo amin'ny 2 mirehitra tany anefitra. Olombelona tahaka antsika ihany, saingy izao nahatoky dia nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra. Eny ary irahanao Andriamanitra nafaka ny zanak'Israely dia manankina izany asa izany eo am-pelantananao. Tsy Mosesy ihany, be dia be eo amin'ny testamenta taloha. Davida izay resahantsika teo, Davida nge naherisetra, Davida nge namono olona. Izay fantatsika fa taoriana ny fibebahan'i Davida, nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra raha teo koa Davida. Andeha ataontsika hoe teo amin'ny testamenta vaovao, Petera nge namadika ny tompo, intelo nandahany tompo. Fa rehefa mibebaka dia nanankina ny fiainany tamin'ny tompo. Tsaroantsika tsara ny tantaran'ny Petera. Andeha atao hoe Paoly koa, i Paoly apôstôly dia fantatsika rehetra fa nanentika ny fiangonana, fa nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra rehefa nibebaka. Izany afaka mirara, enao efa nandray any tompo, efa mibebaka, zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, dia tokony mahay manankina ny fiainanao am-pelantanan'Andriamanitra, mahatoky ny fitondran'Andriamanitra, no avinao eo am-pelantanan'ny tompo. Ary amin'ity salamo zay eto am-pelantanantsika ity ry havako malala, salamo izay mampianatra antsika hoe inona moa zany manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Be dia be ny hevitra izany
tarafitsika amin'ny hoe inona ny manankina ny fiainana amin'Andriamanitra raha araka ny tantarany Abrahama, betsaka ny olazaina. Inona ny hoe manankina ny fiainana amin'Andriamanitra raha ny tantarany Paoly. Inona ny hoe manankina ny fiainana amin'Andriamanitra raha tantara jerena ny tantarany de ataontsika hoe Mosesy na mpaminany hafa tahaka ny Jeremia fotsiny ohatra. Fa andetsika hijanona am'ty vitsivitsy ity mba tsy hivoahantsika amin'ny contexte. De tsika hijanona am'ty Salama 7:30 ty ihany ny hoe ahoana moa zany manankina ny fiainana amin'Andriamanitra zany. Voalohany de zao zany olona manankina ny fiainana amin'Andriamanitra zany de zao olona miravoravo amin'Andriamanitra. Andiny fahaefatra, miravoravo amin'Andriamanitra. Rehefa enao no manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra de zao faly amin'Andriamanitra ianao. Olona tsy mpikomy amin'ny sitrapon'Andriamanitra, olona tsy mpikomy amin'ny planin'Andriamanitra, olona tsy mametra-panontaniana amin'Andriamanitra koa reha manao hoe zao ve ny ataonao Andriamanitra, zao ve ny fomba hitondranao tsarotsika tsara mpaminany anankiray antsoina hoe Jona. Jona rehefa nirahin'Andriamanitra de nikomy tamin'Andriamanitra. Andriamanitra hoe Jona andany ianao makany Ninive fa nikomy tamin'Andriamanitra i Jona ary dia nandeha nakany Tarsosy ary tsy nanao afa-tsy niady tamin'Andriamanitra teny an-dalana. Tonga ndray rehefa aveo dia tratran'ny ny andro mifefarany bokon'ny Jona moa zay raha teo. Hany ka nanjary nanametsina n'Andriamanitra mitsy io ange Andriamanitra nefa nyteneniko taminao hoe za irahana ohatran'izao nefa ka ianao ohatr'izao. Rehefako malala hotsika manao hoe ny olona manankina ny fiainana amin'Andriamanitra satria mankatoa an'Andriamanitra izy de olona faly amin'Andriamanitra. Tsarotsika tsara ny tenin'ny apôstôly Paoly tany Filipy, eo ampigadrana ny apôstôly Paoly any Filipy no miteny manao hoe lalina lany fitondran'Andriamanitra. Fa izao nanjary nataon'Andriamanitra nahatsara andray izany gadra hoy Paoly. Manazava sany Paoly amin'ny tasoan'ny Filipiana. Nanjary nahasoa ny hafa andray izany gadra hoy Paoly. Manjary miteny Paoly manao hoe aikay nahasoa ny gadrako ay nahasoa olona maro, ay nahasoa kristianina maro, ay nahasoa ny fiangonana maro izao aty izy andiny 2:20 ary tiako fantatrareo rahalahy fa zay zavatra nanjo ahy de efa tonga fampandrosoana ny filazantsara. Inona ilay zavatra nanjo amin'ny Paoly io? Izy ny gadra nanjary nahasoa nampandroso ny figadrantany hoy Paoly eo amin'ny Filipiana. Ary dia niteny izy hoe no zany de mifaly mandrakariva amin'ny tompo hoy zao ndray mifaly. Afaka malala ny olona manankina ny fiainana amin'Andriamanitra de olona mifaly amin'Andriamanitra, miravoravo am' Jehova hoy Davida eto, miravoravo. Rehefa tianao any hoe anankina ny fiainana amin'Andriamanitra zao voalohany indrindra de zao za faly aminao Andriamanitra, zay hitondranao Andriamanitra za faly aminao satria fantatro fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Satria mahay ny zavatra rehetra ianao de zao azoko antoka. Fa ny faharoa de ny olona mifaly amin'Andriamanitra koa rehefa malala de zao olona zay ataontsika hoe mandeha amin'ny fahamarinana, olona mandeha amin'ny fahamarinana. Mazava be ny tenin'io ity mpanao salamy ity ny tenin'ny Davida eto. Izy manao hoe ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy. Zany hoe ny olona miandry an'Andriamanitra de zao mandeha amin'ny fahamarinana izy. Satria mantsika le hoe manao an'ilay hoe k'Andriamanitra ke tsy manampy zay tsy manampy ny tenany. Ny dikan'iny de zao manao hoe mba mihetsiketsika kely ianao fa za miandro fotsiny zany. Ary narara de zao manaova mihitsy ny tsy fahamarinana fa manaova fihetsiketsehana, manaova fandaminana. Ary narara mety ho latsaka ao anatin'ny fakapanahy mihitsy andeha lalakafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona miankina amin'Andriamanitra de tsy latsaka ao anatin'ny fakapanahany kolokolo sanatria na latsaka ao anatin'ny fakapanahany fialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na latsaka ao anatin'ny fakapanahany fandavana mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga any Davida tsy manao hoe io fahamarinanao io satria ianao nanankina amin'ny fiainana tamin'Andriamanitra de eo asehon'Andriamanitra. Rehefa malala misy fotoana mampangirifiry aiza renao Andriamanitra, za miaritra ny mafy noho ny fahamarinana, za miezaka mijoro noho ny fahamarinana, fahamarinana noho ianao, fahamarinana noho ny teninao nefa tsy erezy mahazo aho. Ary dia fantatsao fa Davida dia nandalo an'izany. Eto dia asehon'ny Davida n'ity salama 7:30 ity fa ny tompo dia ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny tatao vovolana.
ary ampiseho ny fahamarinao tahaka ny mazava, ampiseho ny rariny, ny fiezahanao, ny fiaretanao tahaka ny tatao vovonana. Afaka malala raha olona miandry an'Andriamanitra isika, mahatoky an'Andriamanitra isika de zao manao ny marina, mandeha amin'ny fahamarinana, manao ny marina, tsy miolikolika, tsy makatsina makaroa, tsy miakavina ho amin'ny akavanana ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa mandeha mahitsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay mbola seho an-jalamy ihany de ny ao ny olona mandeha amin'ny fahatokin'Andriamanitra de zao izy manao hoe aza tezitra am'izay ambinina amin'ny lalany. Ndraindray tsika manao ny marina de ndraindray misy olona fatatsika tsika miankina amin'Andriamanitra nefa ndraindray tsika tezitra amin'ny olona ahoana moa zany Andriamanitra, ahoana moa zany nitondràna ny olona an'iny Andriamanitra. Ndraindray tsika tezitra amin'ny olona izay ambin'Andriamanitra amin'ny lalany. Misy toe-posy toe-panahy malagasy tena mila ahitsy ny filazantsara ary tokony ho ahitsy mihitsy le tenin'ny Ntaolo malagasy manao hoe raha maty aho de matesa rahavana, raha maty rahavana matesa ny omby. Zany toe-tsaina zany afaka mala tena toe-tsaina mifanohitra amin'ny filazantsara hoe raha maty aho de aleo miara-maty ihany, aleo miara-miboretaka amin'ny tany eto tsika mianakavy, nahoana no tafita sam'rereo, nahoana no tafavoaka sam'rereo, fa rehefa maty aho matesa rahavana. Ary raha ohatra koa maty ihany rahavana sanatria de aleo tsy anana tsoninkony, aleo fongana ny arena mba tsisy ho alain'ny hafa, aleo fongana ny omby mba tsisy holovain'ny hafa, aleo fongana aleo tsisy nininona holovain'ny hafa. Mamperitreritra nge ny fihavanana malagasy raha am'izay lafin'izay hoe rehefa maty de aleo miara-maty. Ndraindray dia toe-tsaina tsy mampandroso antsika zany ndraindray satria mahatonga antsika mifampisintona midina. Tsaroantsika taona vitsivitsy lasa zay tany Japon rehefa nitranga lay fipoahana lay maromaro koa moa zany lay olana nitranga atao amin'lay ivotoerana lay centrale nucléaire tany Fukushima tany Japon tamin'ny fotoanandro. Dia vokatry ny tsunami de nikorontana daholo ny milina tao anatiny, tototry ny rano ary dia efa andalam-pipoahana lay centrale nucléaire. Mpiasa maromaro no niasa tao, tsaroantsika tsara ny tantara. Dia misy olona maromaro tsy maintsy nozona ampolony maro no tsy maintsy noazonina hoe mila olona maromaro tsika manidy ny vanina manuellement, manidy manakatona anao zay hijanona ity milina rehetra ty satria efa tsy manjay commande tsony amin'ny noho ny fahasimbanana zany de zao tsy maintsy misy olona mijanona ato manidy an'io amin'ny tanana miandry manao zay tsy hipoahany io amin'ireo mpiasy reo dia misy olona maro natao ny antso tao anatin'ny ampolony maro ny mpiasa tao. Saingy zao tsy mba nanahirana ny Japonais mihitsy ny nitady olona, tsy nanahirana ny Japonais mihitsy tam'izany fotoana zany nanolo tena hoe eny ara aleo zay hijanona, tsy ray tsy roa izy fa maro, aleo zay hijanona hikarakara ny tsy hipoahany ity centrale nucléaire ity. Hitatsika any Ambola any anaovan'ireo Tsangamba tao n'ireo olona ampolony maro reo, zay de hijanona amin'ny fotoana zay anaovana antso io nefany efa fantatra fa efa avo arivo eny amin'ny toan'ny radioactivité normal na amin'ny toan'ny radioactivité mahazatra mandidina ny ao amin'ilay toeram-piasana. Fa zao vonona nisy olona nanolo tena hoe tsy maninona raha izay nanavotana ny firenena, tsy maninona raha izay nanavotana ny Tokyo, tsy maninona raha izay nanavotana ny tanin-drazana. Fa zao aleo zay ho faty eto, tsy maninona. Aiza am'zany ny toe-tsain'ny kristianina. Jesoa efa niteny manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ny toe-tsaintsika malagasy indraindray sofa indraindray ihany ny hoe maty aho matesa rahavana, maty rahavana matesa ny omby. Toe-tsaina tokony hialantsika ny marina fa azo jerena amin'ny lafiny miabo zany ny hoe zava-dehibe nge le tena fiombonana, zava-dehibe nge fa tsy ry afaka malala. Zay mahatonga antsika tsy de tena ampy maritiora indraindray, tsy de tena ampy olona manana courage indraindray na manana farisina indraindray. Afaka malala ho tsika manao hoe eto ny mpanao salamo de manafatra atsika manao hoe aza tezitra amin'ny olona zay ambinina ianao hoe raha misy olona ambinina de zao aza tezitra aminy ianao.
aza tezitra amin'ny olona misy fitahian'Andriamanitra, aza tezitra amin'ny olona zay nahazo ny fahasoavan'Andriamanitra, mifalia miaraka am'izay mifaly. Aza ory ava-manana fa mifalia miaraka ny olona miandry an'Andriamanitra de zao mahatoky ny fitahian'Andriamanitra mahatoky fa ao amin'ny olany to de misy soa be dehibe azo n'Andriamanitra omena ny isabatan'olona ka nahoana anao no tezitra amin'ny olona zay ambinin'Andriamanitra mifalia fa ao ny anjaranao. Raha ohatra moa ka mety ho tezitra amin'ny olona ambinina no ny faharatsy-panahy koa ianao indraindray de vao maika koa tsy mety ho avy ny fitsaran'Andriamanitra satria da iasafa Andriamaka ny teny manao hoe za Andriamanitra de tena saika solafaka saika ny enjera saika lava satria nijery ato ratsy fanahy to ambinina ihany to milamina ihany ny fiainany to misy ratsy fanahy tahinao de io ny mpanao salamy ihany manao hoe tsy tahinao akory izy ny ratsy fanahy tsy hoe tahinao zany fa izao enjera ihany izy tsy aharitra ihany izy kentrina salamy fahatelo amby fitopolo ay tsy aharitra kay reny ay vetivety ihany reny fa izao tsy tezitra amin'ny ratsy fanahy ambinina mihitsy satria tsy aharitra zay heverino fifaliana de afaka malala ny olona miankina amin'Andriamanitra de zao olona mahatoky ny fitahian'Andriamanitra ka tsy mierika viana hafanana io azo fijalian'ny Kristy io re afaka malala azo fijalian'ny olona nankina ny fiainany tamin'Andriamanitra tahaka an' Jesosy nanakina ny fiainany tamin'Andriamanitra ary zay ny modely alaitsika tahaka tsaroantsika tsara ny tenin'i Jesosy to amin'ny zaridaina Getsemane manao hoe aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny ahy zay le faneken'ny olona zay lay tenin'ny olona miankina amin'Andriamanitra aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny ahy satria sitrapon'Andriamanitra mahatsara mandrakariva de aza manany amin'ny fiainanao re afaka malala mety misy fotoana mandalo zavatsarotra misy fotoana mandalo krizy satria nanankina ny fiainanao tamin'Andriamanitra ianao tsia raha mandalo zany ianao matoky fa manana planina tsaratsara kokoa noho ny zavatra irinao Andriamanitra mety misy zavatra nirinao fatratra mety misy zavatra nitadiavinao fatratra fa izao matoky fa manana planina tsaratsara kokoa no zay heverinao ho nirinao kanefa tsy azonao Andriamanitra tsy azonao fotsiny le dikany zavatra lalovanao zao ankehitriny zao fa afaka ataona vitsivitsy andro vitsivitsy volana vitsivitsy dia ho azonao ny dikan'ilay fitondran'Andriamanitra no zany matoky an' Jehova ankino an' Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka dika le teny hoe tanteraka de zao tsy sikianina mahafaly mahasambatra anao io avakatsika tompo am'zao anao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay anankina ny fiainanay eo ampelantananao tsy hisalasala na amin'ny fitondranao amin'ny fiainanay tsy hisalasala fa azo antoka fa ny fiainana kinina aminao fiainana mitondra fifaliana ny fiainana kinina aminao fiainana mitondra fanantenana mandrakariva ko ankehitriny tompo amin'ity alarobia ity de manankina ny fiainanay eo ampelantananao zay aza velanao tebiteby aza velanao anahy aza velanao amin'ny salasalany am'izay hitondranao anay ataovy mandeha amin'ny fahamarinana izay ataovy mandeha amin'ny finoana izay ary ataovy amin'ny fahatokinanao Andriamanitra ny hitondranay ny isan'andronay mamelana ao zay mety ho fisalasalana indraindray mamelana izay mety ho tebitebiny any amin'ny izay iainanay isan'andro fa ampahareto izay atoky anao Andriamanitra tahiny tontolo andronay an'io tompo tontolo andro feno fedana sy fifaliana tontolo andron'ny olona mahatoky sy miankina aminao de ataovy tanteraka aminay ny teninao fa raha ny zanako sy ny asan'ny tananao adidinao ihany misaotra Jesosy amen